Matotsika no velomin'Andriamanitra dia mila manomana amin'ny mandrakizay antsika, mila mieritreritra ny mandrakizay antsika. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aorian'ny générique. Miarabanao indray tafaverina ato anatin'ny pejy mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko. Velona mieritreritra ny mandrakizay. Hitantsika ny telefaonina iPhone dia manana ny atao hoe obsolescence programmée. Izany hoe misy fotoana tsy andehanany intsony mba ahafahanao mividy vaovao ambony noho izy. Dia toy izany koa ny zavatra rehetra na ny sakafo misy fetrany ny fampiasaina azy. Ary ariana dia dorana mihitsy ny ary avy eo satria lany daty. Izao tontolo izao koa dia misy an'izany. Ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao no manodidina antsika rehetra dia ho levina avokoa. Ny zavatra anankiray ihany no hijanona dia ny fanahinao. Nisy ilay vidéo antsika iny hoe hoaiza ianao rehefa maty, dia misy olona miteny hoe alevina any am-pasana. Eny tompoko, alevina any am-pasana ny vatana, ny corps physique. Fa ny fanahintsika mampiavaka antsika amin'ny biby dia antsika olombelona manana fanahy. Ozy izy ny tenin'ny Ntaolo hoe ny fanahy no maha olona, no maha olombelona antsika dia ny fanahy ao anatintsika izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika. Noho izany ny vatana mety maty, eny tompoko mety maty satria hoy izy ny Baiboly ny vovoka dia hiverina tahaka ny vovoka ihany, fa ny fanahy izay no arian'Andriamanitra no maharitra mandrakizay, iny no hiverina any amin'Andriamanitra. Rehefa maty ianao tsy misy dikany intsony ny volany raisinao, ny akanjonao, ny bika amanendrika ao, ny diplomanao, tsisy dikany intsony izany. Zavatra iray ihany no ilaina, vitanao ve nampanaovina anao? Tadidio fa ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia fiomanana amin'ny mandrakizay antsika. Manana safidy anankiroa ianao raha miala eto an-tany, na eo akaikin'Andriamanitra na lavitra an'Andriamanitra mandrakizay. Inona mahatonga ny elo mahatsiravina? Tsy ny fijaliana any, tsy ny alahelo, tsy ny afo, tsy ny tomany, fa tafasaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay. Olona iray ihany nefa ny ahafahantsika azo antoka, azahoantsika mandositra an'izany elo izany dia Jesosy irery ihany. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako. O Jesosy, izy irery ihany no nanaiko ho faty noho ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary nanaiko ho tafasaraka vonjy maika tamin'Andriamanitra satria ny fahotana izay nataontsika dia mpanota dia ozy izy ny ten'Andriamanitra samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany lasa tafasaraka amin'Andriamanitra isika vokatry ny fahotantsika. Fa Jesosy nanaiko ho faty antsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika ho ekena mandrakizay. Noho izany mihavana amin'ny Jesosy ianao, mihavana amin'ny rainao ianao. Ny fanekenany fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra dia ohatry ny hoe manao kiraro tsy atononanao ianao, manao kiraro avy roa eny kely noho ny tongotrao dia hijaly ianao ary hivoto ny tongotrao. Tsy natao hiaina lavitra an'Andriamanitra isika. Raha mbola velo eto ambonin'ny tany dia manana safidy tsara. Za tamin'izaho 15 taona dia nanolotra ny fiainako ho an'i Jesosy ary nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako, ary tena safidy tsara indrindra izany teo amin'ny fiainako, ary tena hoe fanapa-kevitra tsara indrindra. Izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Fa tiany devoly hiaina ho anao ianao, hiaina amin'ny fahafinaretanao, hahatonga anao hiaina amin'izao fiainana mandalo izao ka ho variana. Raha mandingitsika dia be dia be ny distraction, be dia be ny zavatra mahavariana, tsy hananantsika fotoana hivavahana, tsy hananantsika fotoana nomanana ny mandrakizay antsika. Hoy ny Baiboly, mandalo izao fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ataony devoly izany izay havariana antsika mba hahatonga antsika tsy ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra. Omany no mandrakizay ianao. Noho izany raha velona isika eritrereto ny mandrakizay ianao. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao hisabona amin'ny pejy dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny 12 indray. Veloma tompoko.